Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Andeha hiary vavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, indray zany fifalianay raha nomenao fahafahana indray hanantona anao any am-panetretena eo ampototry ny azo fijalianao amin'izao maraina izao. Misaotranao feno tokoa mantsy zay ny amin'ny fitantananao ny fiainanay tsirairay aby. Misaotranao zay ny amin'ny herim-panavotana nataonao taminay, nanehoanao anay fa fitiavana mandrakizay tokoa noho ny tiavanao anay, ary tena haritra tamin'ny famindrapo tokoa anao taminay tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny arovanao anay tamin'iny alina iny, alina zay aliko ny fahafatesana, nefa dia nomenao maraina vaovao indray hidera sy hame voninahitra anao. Hametraka ny fiainam-panahinay eo anatrehanao, ary hanavaozana indray ny fanoloran-tenanay eo anilanao hatrany mandrakizay. Kodita io ara zay rehetra mpanomponao, nandray anao amin'ny alalan'izao vaty zao, nampandroso ao atokantrano, ka nonanao ny fiadananao ambiampy, ho fenonao ny fahatsaranao ny fiain'ny fiainana tsirairay avy. Ary teta io ny teny zay afafy, ka Satana sy ny forongony zay mitady hanapotika, mitady handrava an'izao fotoana kely zay natokana hiaonana aminao zao Jesosy, dia tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Ary zany indrindra mbola metrahanay ny fiainanay mba ho fehezinao mandrakizay ao ambanin'ny fitahinao. Dia matoko manananao zay Jesosy, ary dia mamelana heloka hatrany mamindrafo aminay amin'izay rehetra vitanay, ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao satria mpanoty tsisy afaka mitrakaka andeha hanamary tena, fa ianao kosa no efa nananelanay hiaona aminao androany, dia famelan-keloka lehibe izany ho voninahitry ny anaranao. Dia misaotra betsaka Jesosy, misaotra Tompo malalo. Alleluia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakaniva rery-havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ary dia mbola faly manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao izay mandray an'izao vatsy izao. Andeha hosikavantsika ny bokin'ny Isaia toko 7:20, 5:40 ka hatramin'ny 7:20. Isaia toko 7:20, 5:40 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao no lazain'i Jehova, izay manao lalà eny amin'ny ranomasina sy lalàn-kaleha eny amin'ny rano manonja, izay mamoaka ny kalesy sy ny soavaly, ny miaramila sy ny lehilahy mahery, miara-mandry avokoa izy ka tsy hiarina intsony. Mitsilopilopy izy ka dia maty toy ny jiro. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izao efa nao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala izany va ianareo? Eny anefitra no anaovako lalana, ary eny any amin'ny tany lao no asiako ony. Amen. Minao ry-havana fa samy efa nandalo izany hoe fahasarotana izany isika rehetra, ary mety misy aza tena mbola miaina ao anatin'izany fahasarotana izany ankehitriny. Ary dia manona ny tso-dranomasina ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ny tenako, mba hivadika fiadanana io fahasarotana lalovanao io. Ary minao fa ho hitany manodidina anao tsara ny hery lehibe ataon'Andriamanitra aminao androany, satria hamonjy anao tokoa izy, araka ilay nolazainy tamintsika hoe indro izao efa nao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala izany va ianareo izy? Eny anefitra eno anaovako lalany, ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Izany sary ny fahagagana izany no efa nomaniny ho anao. Ary moa tsy toy izany va no antsoantsony Hezekia mpanjaka, ka nilazany hoe indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina anjoa. Samy mahafantatra tsara ny tantaran'ny Hezekia mpanjaka isika ry havana, tamin'ny aretina nahazo azy,
Ary fantatsika tsara fa tonga teo aminy Isaia mpaminany, tonga tsy hitondra faminaniana tsara, tonga tsy mitondra faminaniana fahasoavana, fa tonga mitondra faminaniana ratsy satria hoy izy hoe afaro ny ankonanao fa ho faty anao. Ary io fahafatesana amin'ny lafiny maro io ilay fahasarotana miseho amintsika mandrakariva. Sary-pahafatesana eo amin'ny arak'asa, sary-pahafatesana eo amin'ny fahasalamana, sary-pahafatesana eo amin'ny fiainam-panahy, eo amin'ny tontolo manodidina mihitsy. Ary izay ilay fahoriana mangidy dia mangidy izay andalovan'ny olona rehetra, nefa ihany koa afaka mivadika ho fiadanana izany. Fa inona no fomba fiadin'ny nentin'ny Ezekia ka nahatonga azy niteny an'io teny io? Satria niditra tao anatin'ny tontolo mivavaka izy. Rehefa reny mantsy ny tenin'ny Isaia, tonga dia nitodika tany amin'ny rindra izy ka nivavaka. Moa ve tsy toy ny hoe mihidy ao anatin'ny efitrano iray ka dia manomboka mitolona mbavaka? Eto ary dia apetraka amintsika sady ny fanontaniana hoe manahoana re isika rehefa miatrika olana na fisantoetra eo amin'ny fiainantsika? Ny tonga ho an-tsain'ny ankamaroantsika miaina izao vavaka vatsy izao tokoa mantsy dia natanteraka ny plan A. Ino ny plan A io? Aiza ilay ahitantsika ny ranona, fa izy no mahavahaingana nyity olana ity. Ary rehefa tsy mahavita ilay plan A dia avadika ho plan B indray. Ino io plan B io? Andao aingana aloha anatina ny dadarabe. Ary rehefa tsy mahatafa avoaka indray ny plan B dia arosony plan C. Ary amin'ny farany vao arosony plan D, plan de Dieu, dia ilay planin'Andriamanitra. Izao ve mihazakazaka mitady famatorana amin'Andriamanitra? Dia samy mandiny teny isika rehetra androany hoe amin'ilay plan inona no misy atsika ankehitriny manoloana ny fahasarotana misy eo amintsika io. Ary raha eo amin'ilay plan D dia manao ahoana ny famatorantsika amin'Andriamanitra? Manao ahoana ny fiainam-bavakintsika ao anatin'izay fahasarotana mangidy dia mangidy? Satria ange raha ao anatin'io fahasarotana mangidy dia mangidy io ianao no tsy eo ny fanatrehan'Andriamanitra, manao ahoana ny fiainanao? Afaka makalesona ny amin'izany ange isika hoe nafanaina impito ny lafaorina nipazana ny satraka sy misakary Abednego. Nefa inona re no nitranga raha tsy nisy ny fanatrehan'Andriamanitra teo? Raha tsy nisy an'Andriamanitra ny fiainan' Daniel, inona no nitranga raha natsipy tao an-davaky ny liona izy? Inona no nitranga tamin'i Davida nanoloana ny Goliata izy, nefa tsy teo Andriamanitra? Asa re izay zava-miseho aminao ankehitriny, tsy fantatro hoe izay lalovanao, fa na ianao aza dia mety mametraka ny fanontaniana hoe nanao ahoana re ny toy ny tantaran'ity fiainako ity? Nanao ahoana re ny toy ny tantaran'ny ankonako ity manoloana ireny toe-javatra nandalo taminay ireny raha tsy nisy ny fanatrehan'Andriamanitra? Ary izay no hitaizanantsika ry havana hoe na araky ny heverantsika azy na tsy araky ny heverantsika azy ny fisehoany zavatra eo amintsika ndao iorina mafy ao amin'Andriamanitra. Midira maharitra eo amin'ny sehatry ny vavaka, eny midira eo amin'ilay valan'ondrin'ilay mpiandry tsara, satria io mpiandry tsara io rery ihany no afaka aneho ny fitiavany hamonjy ny isakaizany. Ka na mandeha na tsy mandeha ny fiainanao ry havana, aza ataoko totoa aza atao vazovazo ny fifandraisana amin'Andriamanitra ilay any tokana tena manana fitiavana hamonjy anao. Ny kristianina rehetra nge ry havana samy mahafantatra fa tsy mahefa na inona raha tafasaraka amin'ilay mpiandry tsara. Nefa nge dia mbola betsaka no mitady mpiandry, mitady fitiavana, mitady famonjena any ivelan'Andriamanitra. Isika ireto ange dia samy mahafantatra ny vokatry ny iainantsika raha tsy miaraka amin'ilay mpiandry tsara. Nefa dia inona no mbola zava-miseho? Mbola ataontsika kivazivazy, ataontsika tsirambina lalandava ny fiainam-panahintsika. Ary dia inona no zava-miseho?
tsy mahazo an'ilay famonjena isika, nefa niondrika io ny tompo mahalala ny feoko. Ary izao mahafantatra azy, raha tsorona izany dia tena mahafantatra tsara ny feon'i Jesosy isika izay milaza ho kristianina, isika izay milaza ho ondrin'i Jesosy, saingy tapenantsika ny sofintsika tsy handre ny feony, dia ilay feo miantso hoe miverena fa ho raisiko indray ianao, miverena fa ho tsaboiko ianao, miverena fa ho dioviko ianao, miverena fa tiako ianao ary ho vonjeko eo an-tanan'ny fahavalonao. Ry hava-malalo amin'ny tompo, azo adino fa raha miverina eo amin'ilay mpiandry tsara ianao, dia hijoro vavolombela ka ilaza ny famonjena ilay nataon'ilay tianao. Fijoroana vavolombela tokoa mantsy tiany lazain'i Ezekia ka nilazany fa tonga fiadanana ilay fahoriana. Fahoriana tsy hoe mangidy fotsiny fa mangidy tena mangidy. Dikan'izany nge dia hoe mafaitry, tsy laitra teliny, tsy zaka intsony. Ary izay no mahatonga ny tompo ilaza hoe ny amin'ny zavatra ho avy no antanio aho, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ry havana, inona re no eny ny sofinao ankehitriny? Mitovy amin'ilay afatra nolazain'i Isaia ve? Inona no zavatra iainanao ankehitriny? Manoro-hevitra anao ny tompo, midira ianao amin'ny tontolom-bafaka, midira ianao amin'ny vavadin'ny fiainana, fa izy tena no efa niteny fa raha izao no idiran'ny olona ho izy, dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hoanina. Ho voky fitahiana nge ny dikan'izany. Ko raha tsy maintsy hatrehanao re ny androandroany nomeny tompo hoe midira eo amin'ny tontolo mivalan'Andriamanitra, midira ka maneke mba ho ilay mpiandry tsara no hiandry anao eo amin'ny fiainanao, ary dia ho hamariny aminao fa hampandry anao amin'ny hamaitso izy, hitondra anao eo amoron'ny ranon'ny fialan-tsasatra izy, hamelombelona ny fanahinao izy, ary hitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Ka raha makivaky ny loasa aloko ny fahafatesana azy ianao izy dia tsy hatahotra, ary fahasoavana sy famindrapono anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Izany ry havana ilay anaovan'i Jesosy zava-baovao aminao ary hiposaka aminao izany. Ry havana, raha miverina mibebaka marina ianao, iova fahasalamana io aretinao io, iova hery io arerahanao io, satria efa fantatsika tsara fa raha ianao no miaraka amin'ilay mpiandry ilay mpiandry tsara sady tianao tsy maintsy vokatra tsara no ao ambadika izany, satria hamonjy anao izy. Inona no matery anao ary ankehitriny ry havana? Ho Jehovah aminao androany hoe izao dia izao lo Jehovah, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao, satria ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika, ka mitoera tsara fa aza mety ho azohony izy io ka fanandevozana intsony. Amen. Ivavakitsika tompoko. Indre zany fifaliana i Jesosy raha mandre ny antsoantsonao hiverinao ambanin'ny elatrao, fa marina tokoa mantsy ny teninao fa hoe impiry aho no miantso anareo, tahia-ikobona anareo ambanin'ny elatro, hiaro anareo amin'ny ratsy, tahaka ny fomba nyrenina koa ny zanany, fa tsy nety ianareo. Fa dia nyherinay foana ny tadiavinay hatanteraka neva dia fantatra efa isan'andro dia voafinga ny Satana izay, satria tsy mitoetra miaraka amin'ilay mpiandry tsaranay. Anionao miantso indray fa raha miverina aminao izay, hiaraka aminao, hitoetra ao ambanin'ny elatrao ilay mpiandry tsara, dia hiova fiadanana ilay mangidy dia mangidy amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mingataka aminao ary aho Jesosy, mba jereo ny tokantrano tsirairay avy, fa manana ny karazany fahastarotana zay mangidy ny tsirairay ny sady tokantrano. Ainao ny zavatra rehetra, hamarino hoe fa raha hiverina aminao tokoa izy dia ny fiadananao no hitoetra lalandava amin'izay. Ka na iza manana aretina, na aretina ara-nofo, na aretina ara-panahy, mandrea ny antsoantsonao androany,
ka ho vonona hibebaka hiverina tanteraka eo aminao a haneho fa Andriamanitra tsy mba mandaingaly Andriamanitray fa izay lana lokony vavako ianao a dia tsy ho tsoahako mandraka zay. Ary dia mametraka ny tsirairay ambany elatra ao amakivaky ny tontolo androandroany hanehoanao foana Jesosy fa Andriamanitra mpiantso tsara ianao ka hiaro any tsirairay aby hanamarinanao ny tsodranonao masina ka hitenenao ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny faraisana ny fanahy masina ny ho aminareo mandrakarivo. Asa matahotra fa zaho ombanareo amin'izay rehetra lalaka alehanao. Dia atolotra anao ndera sy ny hatsara amin'ny voninahitra Jesosy. Anao ndera sy ny hatsa, atolotra ianao hatrany hatrany, ny amin'ny Kristy dia mio fifaliana iainanay ampiadanana miaraka aminao. Alleluia, amen. Dia mahery zary avy amin'ny lalany Tompo, samy tahin'ny Tompo isika menakavy.